La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit Manulchanao ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manulchanao ni Fampalalambavao. Efa vonina zato isanjato ny fandraisana ny sidina ny seranam-piaramanidina vaovao Ravinala Airport etsy Ivato. Ny fisokafan'ny lanitry Madagasikara sisa no andrasana raha ny fanazavana azo. Ambany tany ny fanaovana vaksiny henenevon'ny commune Ambanivohitra. Latsaka ny 7 isanjato izany ho an'ny commune Fifierana sy Ambohijanaka izay nanaovana fanadidina. Ampiasa caméra de surveillance ny commune Antananarivo andrindrana ny fifamoivoizana manomboka izao. Ampiasa amin'ny fanaramaso ny fahadiovan'ny tanàna ihany koa izany hoy ny tompony andraikitra. Misedra olana tanteraka ny mpanofatrano amin'izao fotoana izao. Abetsaka ny olona no mitsoaka hofatrano. Raha ny fanadidina natao maro ny veriasa noho ny valinaretina ka tsy misy fidiram-bola intsony. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miverina tsikelikely ny fiainana andavanandro ankehitriny any Frantsa. Misokatra nanomboka androany toeram-pisakafoana, ireo toerana fanaovana fanatanjahantena, eo ihany koa ireo toerana fanaovana hetsika samihafa. Indrindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra zampolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny fitaterana avy hatrany no anomboantsika ny vaovao dia efa vonina zato isanjato amin'ny fandraisana sidina ny seranam-piaramanidina vaovao Ravinala Airport etsy Ivato. Ny fisokafan'ny lanitry Madagasikara sisa no andrasana raha fanazavana azo Michel Arana Arjona. Araka ny hita amin'ny sary ny taona 2024 no efa vonina tamin'ny fandraisana sidina ny Ravinala Airport. Vokatry ny coronavirus sy ny fikatoana nisy izy tany, hatreto na dia efa vonina azy izy ireo. Ny fisokafan'ny lanitry Madagasikara no miantoka ny fiantombohan'ny fotoam-piasan'izy ireo. Tout est prêt. Efa vonina izahay, ity terminal ity efa vonina tamin'ny taona 2024 raika amin'ny 2024. Fa nisy ny Covid, nisy ny fidin'ny sisy tany, fa vao misy fahafahana misokatra dia isokatra izahay amin'ny fandraisana ny sidina iraisam-pirenena. Efa vonina ihany koa ny mikasika ny sécurité sanitaire, efa misy ny fanaovana test. Tout est prévu en termes d'organisation sanitaire. Isan'ny antoka iray isokafan'ny lanitra sy indrindra atokisan'ny mpizahatany any Madagasikara ny fahavitan'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany vaksiny. Là, on est un peu tous malheureusement à égalité. Hatreto aloha mitovitovy daholo ny zava-misy maniran-tany raha izay resaka fizahantany izay vokatry ny fiparihan'ny Covid-19. Ny Covid-19 izay foanana amin'ny alalan'ny fanaovam-baksiny. Ny zava-misy aloha hatreto, ny firenena afrikana no ahitana tahana fanaovam-baksiny ambany raha mitaha amin'ny firenena Europeana. Zava-dehibe amin'ny fiverenan'ny mpizahantany anefa ny fahavitan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany vaksiny. C'est déjà énorme, c'est-à-dire ça sécurise et ça permet à tous ceux qui veulent venir de revenir découvrir Madagascar. Raha tsy inona ny Ravinala Airport ahitana ny Meridiam, ADP International, Bouygues Bâtiment International sy Nicolas no mitandina ny seram-piaramanidina Ivato sy Nosbe ao anatin'ny 20 taona. Raha ny fanazavana isan'ny mampiavaka ity seranam-piaramanidina ity ankoatra ny refiny izay manantombo ary ahafahany mandray olona hatramin'ny 2.5 tapitrisa isan-taona. Ny fisian'ny centre de contrôle izay tantan'ny Ravinala Airport, ny fananan'izy ireo ihany koa ny scanner manokana ary eo ihany koa ny fisian'ny station d'épuration d'eau usée. Nanomboka androany hatramin'ny faha 1 ny volana jona izao ny Aviadev Africa 2024.
forum ahafahan'ny Madagasikara mampitombo ireo kompani mpitaterana miasa eto amintsika entina mampiroborobo ny toekaren'ny amin'ny Madagasikara. Michel Aranarjo. Tombony ho an'i Madagasikara ny fisiany fifanakalozana aviadev afrikana nambarany Italia Jeneraly ny fitaterana eo anivony ministera ny fizahantany sy ny fitaterana indrindra amin'izao fotoana anarenana ny fizahantany izao. Zany fifanakalozana ao anatin'ny aviadev zany dia ahafahana mampiroborobo ireo fiaramiasa zany eo amin'ny kompani mpitaterana ary indrindra koa manokatra lalana azotra vaovao zany amin'ny fitaterana anabakabaka. Eo ihany koa ny mety hisy ny tsena vaovao zany eo amin'ny lafin'ny fizahantany. Amin'izao fotoana ao anatin'ny hasarotan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay misedra ny coronavirus zao dia zava-dehibe ity hetsika ity satria manampy antsika zany amin'ny mety hiverenana amin'ny eo indray amin'ny lafin'ny fitaterana anabakabaka fa indrindra koa ny fampivoarana zany ny toe-karenantsika izay mametraka ny sehatra fizahantany ho isan'ireo tohatra na pilier ampivoatra ny toe-karenan'ny Madagasikara. Teboka maromaro no andrasan'ny Madagasikara ao aorian'ny aviadev 2024. Indrasana amin'izao aviadev 2021 izao ny mety iroboroboany zany ny zotra vaovao sy fiarah-miasa amin'ny kompani mpitaterana ary indrindra koa ny fampisehoana manerana ny firenena izay mandray anjara ao anatin'izao aviadev izao izay misy 20 isa ny mety ho tombotsoana antsika ireo ato rehetra ireo mampiavaka antsika zany eo amin'ny lafiny fizahantany. Raha tsy ivona sehatra ionan'ireo mpandrarà amin'ny fizahantany mampivondrona ny seranam-piaramanidina ny kompani mpitaterana ahitana ihany koa ireo governemanta sy androm-panjakana voakasiky ny sehatry ny fizahantany sy ny tontolo ny seranam-piaramanidina ny aviadev. Ho an'ity andiany fahadimy ity mihoatry ny 10 ireo mpandray anjara, 70 ireo zoam-pirenena mifangaro, 70 ireo kompani mpitaterana, miisa 513 kosa ireo fivoriana ho tontosaina amin'izany. Ambany tany fanaovana vaksiny eny anivon'ny komuna Ambanivohitra latsaky ny 700 izany ho an'ny komuna Fiaferana sy Ambohijanaka izay nanaovana fanadidina. Evy Richard. Latsaky ny 700 amin'ny ankapobeny tany fanaovam-baksiny eny anivon'ny komuna Ambanivohitra. Raha tafiditra anatin'ny nahitana tranga maro ary matin'ny Covid-19 misa 4 ny teny Ambohijanaka. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2020. Vitsy ny vita vaksiny araka ny fanazavana. Zahay mitambatra amin'ny andoran'ny fotsy. Amin'ny CSP andoran'ny fotsy zany tokony anaovana vaksiny fa nomena zany izahay aty mba ampamora an'ilay fanaovana vaksiny dia nisy vaksiny zany apahana vaksiny napetraka tato amin'ny CSP2 ana Ambohijanaka zany. Ary eto moa zany dia manodidididina hatreto zany fa mbola mitoy ilay fanaovana vaksiny amin'izao retenenantsika zao dia manodidididina ireo amin'ny 220 zany ny vita vaksiny. Toy izay ihany koa ny tranga aheny Fiafirana. Ravalo amin'ny 300 ny 70 taona miakatra tafiditra anatiny andiany voalohany amin'ny tokony hisitraka ny vaksiny. 12 nanao zany hatreto. Ankoatra ny tsy fahampiany fanentanana mitoetra ny ahiahim-ponina mety ho fiatraika ny vaksiny amin'ny fahasalamana. Ny antony atahoranay zany izay tatsa mahafiasa. Zay aloha ny ankiray. Dia faharoa raha sendra tsy toy le zavatra misy araka le averikely le mahafiasa dia raha misy soitiny ka ray mpianakaviana iray fotsiny vo ohatra ny toerana misy anazy zao raha sanatria misy mahavoa valo mena-dany zany dia folo any ohatra. Zay zavatra misy ka raha sanatria zany voa dia tsy mihinan-kanina ireo ankizy ireo. Tsy dia misy hoe zao ny antony zao fa ohatran'ny hoe tsy manao vaksiny fotsiny dia zay. Ny ity koa ohatra tsy dia mbola misy manao vaksiny io le. Aty zao aloha mbola tsy misy fanentanana le hoe manao vaksiny. Nampitomboana ny hetsika entina manentana ny mponina hanao vaksiny araka izany. Ankoatra ny fampafantarana ny mazava-dehibe ny vaksiny amin'ny fitandrona ny fahasalamana, ahafahana mivoaka haingana anatin'ny krizy na mafisina ny fijoroana vavolombelona. Tsy tsahatra izay no manentana ny vahoaka ao anatin'ny fanaovana vaksiny satria izay miporofo anankiray mahatonga anay manontany ny fahasalaman'ireo olona nanao vaksiny mba hoentina mba atao karazana témoignage
ho an'ireo olona izay mbola misalasala ao anatin'ilay fanaovana vaksiny hoe tsisy atahoranareo any manao vaksiny satria reto ary olona 70 taona miakatra tsisy maninona tretoka izay no anisan'ny fanentanana hoentinay aman'olona ao anatin'ilay fanaovana vaksiny. Araka ny antontanisa avy amin'ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta nandritra ny tatitra nanolona ny solombavambahoaka mahakasika ny zava-bitany fitondram-panjakana omaly 2,990 ny dozana vaksiny nampiasana hatreto, izany hoe manodidina ny 420 nanomboka ny volome. Raha ny fanohan-kevitro ny mpitsabo tsy misy afa-tsy ny fanaovam-baksiny no hitandrona ny fahasalamana, ny ankonana sy ny manodidina manoloana ny firongatra ny valanaretina ka hivoahanaingina anatin'ny krizy ara-pahasalamana. Tontolon'ny toe-karena kosa indray dia volana maro ny sin'ny Covid-19 manano sarotra amin'ny firenena maro no hamelomana indray ny toe-karena. Fampitomboana ny ari-karena ny tsirairay no ahafahana mahatratra tanjona hampandrosoana ny Madagasikara araka ny fanankevitry ny pay toe-karena miantarandrianaivo. 70 faingo enisanjato ny tanjona napetraka momba ny fampidiran-ketra ho an'ny taona 2024 no tratra araka ny tana avoaka ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola omaly. Raha mandina ny 770 miliara ariary no vinavinaina ho tratrarina, mahery ny 720 miliara ariary no fidiram-bola azo avy amin'ny hetra ny taona lasa iny. Tovitovy amin'izay ihany koa ny fampidiran-ketra tamin'ny alalan'ny fahadiseranana. 220 miliara ariary no tanjona napetraky ny fitondram-panjakana ho tratrarina ny taona 2024 ary 720 miliara ariary no tratra tamin'izany. Nahazo lazaina fa ny fanaraka tamin'ny vinavina napetraka aza ny fampidiran-ketra ny taona lasa tao anatin'ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Tsy ampilazana ny fisian'ny fanatsarana ny toe-karena izay, ankoatra ny lafiny hetra, mianga amin'ny fampitomboana ny famokarana ataon'ny isambatan'olona ny fanatsarana ny toe-karena firenena. Ary rehefa mitombo io le PIB, zany hoe le harena vokarana tsy tokony eo an'ny olom-bitsy fa tena hoe malagasy ray manontolo no tokony hoe miara-miakatra amin'ny farim-piainan'ny olona rehetrarehetra. Ny PIB an'ny Maurice betsaka lavitra no PIB an'i Madagasikara. Maurice nefany mitovitovy amin'ny habean'ny distrikta Miarinarivo. Zany hoe distrikta ray eto amintsika no mitovy amin'ny Maurice. Nefa Maurice raha ny PIB zany hoe ny harena vokarany ngamba ny zareo zao any amin'ny 15 milliards de dollars any ny tsika ngamba eo amin'ny 13 milliards eo ny zareo mbola betsaka noho ny tsika zany. Zany hoe tokony zato avoeny raha ny habean'ny tantsika jerena tokony zato avoeny no Maurice ny harena vokarintsika zany. Maurice satria Maurice ange mbola nantsanontsika raha taloha tamin'ny années 60 zao zareo no debatsika lavitra be mihitsy. Tokony hiroso amin'ny relance économique na ny famelomana indray ny toe-karena ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Fanaovana maro no ahafahana manatanteraka izany vahaolana izay miainginy fotony. Ka ny ahafahana mahatonga an'izay tanjona izay hoe ny vahoaka malagasy mihitsy no ohatrany hoe miprofite an'le fiakaran'ny ari-karena dia ny décentralisation tena mila atao voalohany indrindra sy haingana fokontany mihitsy ny tena voalohany indrindra mikarakara ny fiainam-bahoaka. Ka ny zavatra tokony atao ngamba amin'ny loi de finance manaraka eo dia ny tena tokony hoe manapa-kevitra ny député ireo solombavambahoaka hoe ny apahan'ny impôt sur les revenus, ny apahan'ny impôt sur les bénéfices des sociétés tokony misy apahana 10% na 20% mijanona amin'ilay fokontany mba hanasoavana an'ilay fokontany, apiroborobo an'ilay fokontany mba misy école, mba misy dispensaire kely, mba afaka mijery sécurité, afaka manampy mahantra ao anatiny le fokontany ireo zany. Dia zay ngamba ny voatena mba hoe sady miakatra ny ari-karena no miprofite amin'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy hoe miakatra ny ari-karena dia olombitsy, folo, zato, zay fotsiny tena miprofite an'le izy. Raha ny antontanisa ny lazain'ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta omaly no tsy ahivina. Amin'izao fotoana izao 4,300 ny fiakaran'ny ari-karena eto Madagasikara raha toka ny 500 izany taon-dasa. May mahazo vahana eto Madagasikara ny crypto-monnaie, monnaie virtuelle karazany maro no ampiasana azy afaka andoavana vola amin'ny fanjifana atao. Misy ihany koa manao izany investissement ao anatin'ny internet miantarandrianaivo. Mony eto Antananarivo ity tovolahy ity safidiny tsy aneo endrika. Volana maro izay no nampiasan'ny crypto-monnaie antsoiny maro hoe monnaie virtuelle na ihany koa ahafahana mamezivezy ny vola amin'ny alalan'ny teknôlôjia.
nanomboako nanaovana nampiasana crypto-monnaie tamin'ny voalohan'ny confinement iny, izany hoe nitady asa mandinina satria efa nanomboka tsy nianatra noho le confinement dia nahita an'izay. Ny tena ilaivako ny crypto-monnaie izany hoe za amin'izao miasa andinina freelancer ny asako izany amin'izao dia paye par crypto-monnaie, izany hoe misy tâche iray ataoko ohatra hoe vita le izy dia paiement par crypto-monnaie. Mitombony amin'ny fampiasana be zany bitcoin. Iny na vidinao zany efa afaka mividy anao mampiasa le crypto-monnaie. Tombony tena hitako goavana be zay sakany investissement io, zany hoe be dia ny investissement azonao atao rehefa manana crypto-monnaie satria tsy cash ariary na dollar sy ny sisa reny no anaovanao paiement rehefa manao investissement fa crypto-monnaie. Eto Madagasikara mitombo hatrany ireo mampiasa crypto-monnaie. Maro no ahafahana ampiasana izany ho any eto amin'ity orinasa iray misehatra amin'ny fanamorana ny fanjifana crypto-monnaie ity. Tato anatin'iray taona mahery no nanomboka tena niroborobo ny fampiasana azy teto Madagasikara. Teknôlôjia io zany nahafahana manao transfert d'argent, nahafahana nanao zavatra be dia be décentralisé. Dika le hoe décentralisé zany tsy mandalo organe central anankiray. Tena nisy fiantraikany be mihitsy aloha ny situation na Covid teo iny, surtout be dia be zany activité lasa stoppé kely noho le Covid, dia betsaka ny olona nondona tamin'ny zavatra sur internet zany. Dia nampiakatra be ny demande na crypto-monnaie koa zany le satria le asa isan-karazany amin'ny internet reny ny ankamaroany crypto-monnaie daholo ny mode de paiement le izy. Tsy misy ny lalàna mazava mifehy azy hatreto, samy manana ny fandraisana azy ihany koa ny rehetra. Ao ireo manay amin'ny fampiasana azy, ao ireo mampiasa izany noho izy manamora ny fivezivezen'ny vola sy mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia, ary ao ihany koa ireo mampiasa azy ho fitadiavam-bola. Le izy en général aloha zany afaka anaovana spéculation na court terme na long terme, zany hoe afaka ianao androany profiter amin'le fiakarana sy fidinan'le mouvement na prix io, zay zavatra zay zany no antsoina hoe trading zay. Dia afaka koa ianao mitazona sur le long terme, zany hoe tazomina ela be mihitsy le crypto-monnaie fa misy avenir le izy tsinona. Amin'izao fotoana izao zany na ny banque centrale maneran-tany ara efa manomboka mirona amin'ny resaka monde ny crypto-monnaie sy ny digital, satria zareo hamboaka ny propre monnaie digitale banque centrale européen, zany zavatra zany manaprofo fa misy avenir be resaka tontolon'ny crypto-monnaie sy ny sisa. Le izy misy côté négatif ihany rehefa tena jerena eo amin'le resaka prix moa zany, satria possible miakatra be le izy fa possible midina be ihany koa, fa misy stable coin tsaratsara kokoa zany ho an'le olona te hisitraka an'le teknôlôjia na blockchain sy ny sisa kanefa matahotra an'le mouvement de prix. Hatramin'ny 7,24 teo raha ny antotanisy ofisialy avy amin'ny CoinMarketCap, miisa 7,25 ny crypto-actif na crypto-monnaie misy maneran-tany ary mahatratra hatramin'ny 1,32 miliara euro ny vola mifamezivezy aminy. Misy amin'ireo mampiasa azy no maka fepetra samihafa hisoroana ny mety olana amin'ny alalany. Analizenay zany manao enquête zay amin'ny resaka hoe vola hoentin'olona hividana crypto-monnaie satria lasa milianay le izy, dia fa ao anatin'ny anana rehetra zay misy vérification d'identité, ny enquête-n'le ohatra hoe à certain montant le izy dia misy enquête atao amin'ny hoe avela le vola fividianan'le crypto. Tsy aivina, teknôlôjia vaovao niforona tamin'ny taona 2024 ny crypto-monnaie. Ny antotanisa mahakasika ny Covid-19 kosa indray, misy 20 ny tranga vaovao araka ny tatitra nivoaka tamin'ity androany ity. Telo no lavon'ny valanaretina atao anatin'ny 420 ora. Henri Florian. Olona miisa telo indray no namon'ny ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara. Ny andron'ny omaly fahavalo ny volana Jona taona 2024 araka ny tatitra navoaka ny teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ny fitilinina miisa 973 izay nitontosaina, 20 ny tranga vaovao voamarina, miisa 530 kosa ireo sitrana somatsarana manerina nosy tao anatin'ny 420 ora. Miisa 7 tamin'ireo tranga vaovao ireo eto anivo ny faritra Analamanga avokoa izay mitsinjara toy izao: 3 Antananarivo Atsimondrano, 9 kosa ho an'ny Antananarivo renivohitra. Hatramin'ny omaly miisa 10 ireo marary manana fahasarotana raha toka 470 ireo efa namon'ny ainy vokatry ity valanaretina ity hatramin'ny dirany teto Madagasikara.
nahitana fiakarana hatrany amin'ny 12 faingo 5 isanjato ny tapa-avitrian'ny mpiadana ny soratra anarana ho an'ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ny taona 2024 ity araka ny antotanisa izay navoaka ny ministera tompona andraikina tamin'ity androany ity atreto tsy miova ny datiny fanadinanao ry Florian. Taorin'ny fikatona ny fisoratana anarana ho an'ny fanadina mpanjakana baccalauréat ny 20 ny volana May lasa teo. Nahitana fitombona hatramin'ny 12 faingo 5 isanjato raha oharina tamin'ny taondasy ny isan'ny mpianatra ny soratra anarana tamin'ity taona ity. Ny tombo 2 alina mahery raha oharina tamin'ny taondasy araka izany ireo mpianatra voasoratra anarana hiatrika ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity araka ny antotanisa navoaka ny ministera tompona andraikitra. Nisy ihany koa ny lamina makasika ny adina ara-panatanjahantena. Ny isan'ny mpiadina baccalauréat amin'ity taona 2024 ity dia 184 863. Raha toka 164 396 zany tamin'ny herintaona. Ny famantarana anisan'ireo mpiadina isa-tsokajiny kosa dia miandry ny fahatongavan'ny antota taratasy fisoratana anarana avy any office du baccalauréat isa-partany amin'ny alatsinainy izao. Hita fa ny tombo 20 467 eo ny isan'ny mpiadina amin'ity taona ity raha oharina tamin'ny herintaona. Mikasika ny EPS dia sady misy ny pratique no misy ny théorie araky ny safidin'ny mpiadina sy araky ny aptitude nomen'ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Misy sokajy telo mazava tsara ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ity taona ity. Ao ny série littéraire, ao ihany koa ny scientifique, ary ny OSE na ny organisation société et économique. Amin'ity taona ity ny baccalauréat dia misy série anankitelo. Ny série littéraire, ny série scientifique ary ny série OSE, organisation société et économique. Ny série littéraire dia misy option, misy safidy anankitelo, ny A1, ny A2 ary ny L. Ao amin'ny série scientifique dia misy safidy telo ihany koa, ny C, ny D ary ny OSE ary ny S safady indrindra tompoko ary farany ny option OSE amin'ny série OSE. Ny série OSE ity moa dia io zany no vaovao amin'ity baka 2021 ity mba anampiana ny ankizy hiatrika ny fianarana raha te hanohy eny amin'ny économie, gestion, eny amin'ny sociologie na droit eny akatso izy ary hamaritra kokoa no avin'ny ankizy tsy ahafahany tsy tsapatsapahany ntsony rehefa tonga eny amin'ny université izy dia mba manana an'izay angona ara-pahalalana ao amin'izay hiatrehana ny anjery manontolo. Raha ny fanazavana hatrany tahaka ny mazatra isan-taona ihany ny option A1, A2, C sy D fa ny option L sy S no nampanarana ny maha littéraire sy scientifique azy ka niakatra coefficient 5 avokoa ny taranja fototra ao aminy. Mbola tsy niova hatreto ny datim-panadinana mpanjakana efa napetraka. Manomboka ny 2 hatramin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao ny baccalauréat dingana voalohany iarahany fampianarana ankapobeny sy ny fampianarana teknika. Anankana vao miara manokana anaramaso ny fomba fiasan'ireo orinasa lehibe miisa 3 misehatra ny tontolon'ny tambazotra fifandraisana eto Madagasikara ireo solombavamboaka eny Tsimbazaza. Zao ny solombavamboaka feno manangana izany ho ny filon'ny komisiona momba ny fifandraisan-davitra eo anivon'ny anteny miarampirenena fanampanazy. Voalohany mitalaigny ny mpanjifa fa marobe ataontsika hoe tsy mazava mikasika ny tolotra za ataony regny tambazotra-piaratsaina seva regny. Ohatra magnapiditsy crédit anao izy io ty ama regny marandraigny efa tsy tagnatin'ny telefonao i crédit igny. Ohatra ihany koa mampiasa forfait maro samihafa samy tafiditra ao agnatin'izao. Dia ihany koa mahakasika regny aratsika mahita hoe misy fisolokiana amin'ny resabola alefa aby regny. Ola raiky magnapiditsiko vola après 3 minutes misy mikaiky izy mahipitsipitsony jiaby momba izany. Legna ihany neny mangarara agnatin'ny regny. Fa ny fahatelo tena zava-dehibe koa hoe mila fatavigny fa mikirakira vola regny mpandrara lehibe to Madagasikara regny. Dia mba jerena ihany koa hoe ny fandraisan-droa anjara agnatin'ny kitapo mbola mpanjakana amin'io zavatra io.
somary mampalahilo zay kely hoe misy taratasy karazagna magnasoketa zay nalefa tagny amin'ny filoana teny memam-pirenena zay somary nanaivagna ihany zay nitondrasany fagnazavagna indrindra ihany koa natsapa zay tao agnatin'izay fa misy dika tsy mitovy tamin'ny fahafasaroy taratasy taty amin'izay satria nanana document de base zay avy amin'ny GSMA zay mety hitantsika ohatiny tambazotra serasera ao. Mampiasa caméra de surveillance ny commune Antananarivo andrindrana amin'ny fifamoivoizana manomboka izao. Ampiasana amin'ny fanaramaso sy ny fahadiovantanana ihany koa izany ho ny tompony andraikitra. Io ny nasaina. Andrindrana ny fifamoivoizana sy ampihenana ny fitohanana eto an-drenivohitra. Ampiasa ny caméra de surveillance ny commune Antananarivo renivohitra manomboka izao. 12 no efa tafapetraka ankehitriny ary ampy 80 izany araka ny fiara-miasa eo amin'ny fiadin-tanàna Antananarivo sy ny mpandraharaha tsy miankina. Fiara-miasa amin'ny ady amin'ny embouteillage voalohany indrindra. Ina daholo le fiara-miasa amin'ny ady amin'ny embouteillage dia ny fametrahana caméra de surveillance isaky ny Carrefour Sceaux zay source na bouchon amina resaka embouteillage. Raha izay faharoa manaraka an'izay dia mifanalana an'ireo fiara rehetrarehetra zay manelingelina ny fifamoivoizana. Ny epave zany fantatritsika tsara zay manery ny parking ka mahatonga ny fiara rehetra zay anao double stationnement eny amin'ny arabe eny rehefa bahana an'ireo epave ireo ny arabe. Eo ihany koa ireo fiara maty ohatra n'izay source na bouchon ireo manao stationnement gênant dans les circulations dia ireo rehetrarehetra ireo zany dia amin'ny alalan'ny voiture ventose afahantsika manala an'ireo aingana débouchonner an'ilay axe na circulation zany. Amin'izao fiatrehana ny fanamarina ny faraka ambin'ny 10 taona ny iverenany fahaleovantena izao. Ankoatra ireo taxi be, isy ihany koa ny lamina petraka momba ireo mpivarotra sy ny mpandeha tongotra raha ny fanazavana hatrany. Ny fanafanana rebus na fanakisana rebus dia tafiditra ao anaty amin'izay ady amin'ny embouteillage zay. Mitohy hatrany izy ireny raha tsy laza afa-tsy ny axe analamahintsy iny zao misy areo foanana toato ary misy ho supprimena ireo arehana suburbaine ireo zay mandeha amin'iny axe iny satria hitantsika hoe mavesatra dia mavesatra ny circulation. Toy izay ihany koa ny axe ambandiny mbola hitohy satria io rond-point io mbola ho aménagena koa le are ao anatiny io. Ao ihany koa ny fepetra manokana ho raisina ahafahana mame an'ireny mpivarotra ireny tsy déborde zany hoe tsy ho tonga aty anaty arabe raha tsy laza afa-tsy ny ao amin'ny radio là makany Behoririka ho ferana zany ny partie ahafahan'ny mpivarotra mivarotra roferana amin'ny partie ahafahan'ny mpandeha tongotra mandeha tongotra amin'izay ny arabe malalaka. Notanterahana androany fifanaovan-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny sehatra tsy miankina izay nanolotra ireo caméra de surveillance sy fitaovan-tsirasira maro samihafa ampiasain'ireo mpiasa ny commune amin'ny fandaminana ny tanàna. Caméra de surveillance izay ampiasaina amin'ny fandrindrana ny famoivoizana fa misy ihany koa apetraka amin'ireo toerana ahatazanana ireny baka ordura ireny raha ny fanazavana ahafahana mijery ny fako tokony esorina. Tahaka mahazatra anaraka dokavarotra isika meloana dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy avy. Lame biky, maranitra, tsy mety aravesina, mateza. Biky isan'andro. Manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo ny tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko.
ny fanamboarana ny mol fixe dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec 1 mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Passez à la formule supérieure. Bénéficiez de plus de chaînes avec Évasion Plus ou tout Canal+, pendant 30 jours en vous réabonnant au-dessus de votre bouquet habituel. Les bouquets Canal+. We love chocolate. Miditra tapam-faharoan'ny vaovao isika. Manomboka ny fametrahana ny branchement mora ny Tsiramasy ny commune Antananarivo ka tokantrano arivo no azo izany amin'izao fanombohany izao. Tolotra izay natokana ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ho ny tompon'andraikitra. Io ny nasaina. Aparitaka eto Antananarivo hositran'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ny branchement mora ahafahan'izy ireo mahazo herinaratra. 3 ariary ny saran'ny compteur sy ny fametahana izany ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama. Dia arak'izay anarana izay branchement mora 3 ariary izany ny fametrahana ny branchement sy ny compteur. Dia izay zavatra izay fantatrareo fa raha ny tena vidiny izay branchement izay ho antsika mpanjifa tsotra dia tsy izay fa izy io izany dia arak'izay anarana branchement mora dia voafetra ihany ho an'ny tokantrano marefo. Tokantrano marefo tsy ny Jirama no mametra azy fa izy io izany nalaina fiaraha-miasa avy amin'ny commune sy ny fokontany nahafahana mamaritra hoe iza izany ilay tokantrano marefo omena afaka hisitraka ny branchement mora. Voafetra ny fandaniana ataon'ireo tokantrano raha ny fanazavana hatrany ary mety hitera-doza raha mampiasa fitaovana mihoatra ny fanarahana tamin'ny commune sy ny Jirama. Branchement mora dia prépayé izany hoe mandoha vola aloha izany vao mampiasa. Arak'izany dia mandoha vola izy forfait 9500 ariary isam-bolana zany.
dia tsy tokony anana izy zany hoe appareil électroménager maro a fa ny zavatra tokony hita ao amin'ny tranony zany a dia radio, téléviseur kely a, dia jiro fanazavana, dia prise a anaovany charger ny téléphone. Izay le antony iarahana miasa amin'ny mpamonjy voina zany satria indreo dia alaim-pana le olona hoe misy jiro ka alainao dia atoyany eo ny fitaovana mavesatra dia hiteraka hitrano izy amin'izay na hiteraka court-circuit hiteraka loza nefany a le matetika zany raha eto Antananarivo renivohitra le toerana misy an'le tokantrano misitraka an'le branchement mora dia ety amin'ny toerana be olona le mora hifindran'ny afo haingana be. Ny fokontany no mahafantatra ny mponina ao aminy izay tena marefoka afaka misitraka ity branchement mora ity izay anatin'ny tarifo sosial ka 300 ariary ny sandanian'ny kilowattheure. Miverina amin'ny jirama ny compteur raha ny fanazavana raha mifindra trano ilay olona misoratra aminy amin'izao fiatom-boana izao ka tsy olona marefo no mandimby azy. Vina ny izaran'ny branchement mora amina tokantrano misy saray alina isan-taona. Morona amin'ny numerika ankehitriny ny firanketana ireo tahirina taratasy sy ireo tahiry tsary maro samihafa. Marina androano fa 7 ny volana jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny archive Abraham Randriamanana. Antota taratasy, sary, horonan-tsary amin'ny endriny maro no ahitana ireo karazana fitaovana iraiketana ireo tahiry na ny archive. Mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana sy ny fitehirizana, eo ihany koa ny fampahafantarana ireo tantara nisy nandritra ny taona maro ny archive. Ny soratra rehetra moa mivoaka eto amin'ny firenena dia tokony misy dika mipetraka. Voalohany indrindra aloha hitehirizana ny tantara. Faharoa manarakarak'izay ampitana an'ireny tantara ireny ho an'ny taranaka faramandimby satria isika izao manana mandova tantara marobe tao anatin'ny boky ireo ray aman-dreny izay nisoratantsika dia amin'izao ihany koa tsika manana an'izay ataontsika hoe adidy sy andraikitra amela tantara ho an'ny taranakitsika izay. Ho an'ny tranomboky nanaovana ny fanadihadiana, nanomboka ny taona 2017 ny fanatanterana ny tahiry, manoloana ny fahasimban'ireo antota taratasy nandritra ny taona maro, fa olana noraisina ny fametrahana ny archive numerika raha nambaran'ny tompona andraikitra. Maro ireo boky efa ataontsika hoe ratsy ny endriny noho ny taona sy ny fampiasana azy dia misy an'ireo famadihana azy ho numerika. Misy an'izay niezaka napetraka ihany koa fitehirizana an'izay archive izay zany sy ho fampahafantarana ary fanapariahana an'ireny haren-tsaina izay voatahiry ohatr'izay koa ny sary. Misy ny rakipeo ihany koa izay efa mivadika numerika sy ny rakipeo taloha zany dia azo enona ihany koa. Tsy ahivina, Marina androany fa 7 ny volana jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny archive. Lafim-baovao hafa kosa indray dia totosan'ny fampifanana ireo mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ny CSP2 ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Fampifanana makasika ireo olona manana aretin-tsaina na koa manana fahasarotana ara-tsaina no natao tamin'ny izany KOLTV Antsirabe. Totosan'ny farany herinandro lasa teo teto Antsirabe renivohitra ny atrikasa fampifanana ireo mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ny CSP2 amin'ireo komuna 9 isany tetikasa fanilvozy CBID atao anatin'ny faritra Vakinakaratra. Fiofanana makasika ireo olona manana aretin-tsaina na manana fikorontanan-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina. Tanjony tetikasa ny fiatomorana sy fanampiana ireo olona manana aretin-tsaina amin'ireo komuna iasany tetikasa atao anatin'ny faritra Vakinakaratra. Efa any an-dalana mametraka le famindràna tsikelikely an'ity fiatomorana na atao hoe aprosy CBID ity zany zahay mba tsy vangongo eto Antsirabe irery le fiatomorana na lay hoe aprosy fa aparitaka sady le izy mba tsy ho lavitra andrina zany ireo olona manana olana any fotony. Saika misy avokoa zany ireo komuna iasana fa amin'ity famindranan'le fahalalana amin'reto dokotera ireto zany dia misy manateny zay fa hitombo mivokatra zany any anivon'ireny komuna iasana reny. Tsy mifidy taona ny aretin-tsaina ary mety ho voanio avokoa hatramin'ny zazakely na ny olon-dehibe. Faritra 10 eto Madagasikara no ahitana salanisa betsaka indrindra amin'ireo olona marary saina ary tafiditra ao anatin'izany ny faritra Vakinakaratra. Azo tsaboana tsara ny aretin-tsaina ary izany indrindra no andrasana amin'ireto mpiasan'ny fahasalamana ireto aoriana izao fiofanana izao indrindra fa amin'ireo distrika lavitra ny tanan-dehibe. Ny andrasana ny mpiofana zany dia ny mba hazahoan-drareo tsara n'le izy na dia somary vaovao kely amin'izareo indraindray efa nikory sasany efa natao tena ampianarana ihany tamin'ny ofana dokotera fa misy zavatra somary vaovao kely dia mba ny andraisan'izy ireo tanana tsara ny
olona zay marary saina zany mba fantatry zareo hoe tena marary saina tokoa io olona io a dia tia fanafody amena azy a dia misy ny areti-tsaina afaka tsaboana any ambanivohitra any tsy maninona fa rehefa tsy vitany a dia afaka alefany tia mamonjy tanan-dehibe zany zay ao amin'ny siasiare rehefa afaka mandray tanana azy tsara zany. Araka izany dia hitoy hatrany ny tetikasa fa nilvoizy CBID ho fiatomorana sy fanarerana ifotony ireo olona manana fahasembanana ary ireo olona manana areti-tsaina. Misedra olana tanteraka ny mpanofatrano amin'ny zao fotoana izao, abetsaka no mitsoka hofatrano raha ny fanadidina natao. Maro ny very asa noho ny valina retina ka tsy misy fidiram-bola itsony. Sabrina Raharso. Amin'izao fotoana izao, maro ireo tompontrano no mitaraina amin'ny zava-misy. Nahitana fiantraikana mafimafy teo amin'izy ireo ny valana retina Covid-19. Raha ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, miisa 12 ny mpanofatrano teo aloha, ankehitriny mpanofatrano 5 sisa no tavela. Fifanaranay tamin'ny voalohany amin'ny mpanofatrano rehetra izay miditra ato, hoe avy foana ny fatrano. Dia mandoa voalohany volana omenay fotoana izy hoe patonga ny 10 farafatara fa 10 volana. Nandeha foana izay, nety foana, nandoa foana ilay olona, nanomboka nisy amin'izay ny confinement dia nanomboka ny atsina aloha zareo mangataka lasa farany volana aloha farany volana. Tonga amin'ny farany volana dia voaloha ihany dia avy eo indray aorianan'izay indray dia lasa tsy vita intsony dia mangataka andro foana 2 volana, 3 volana. 3 volana amin'izay ilay mpanofatrano dia efa manomboka tezitra dia miteny anazy foana, lasa tenena foana izy hoe ahoana nofatrano. Dia avy eo zareo lasa mitsoaka, tonga dia mibatany enta mihitsy. Miala tatrano amin'ny 4 maraina izy dia tonga dia lasa. Tsy miteny kory izy fa ianao mbola matory ny ampandriana dia zareo efa mibatany entany any ambony any vao misy miteny hoe lasa mitsoaka ilay mpanofatranonareo. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny fokontany fa maro ny fitaraina voarain'izy ireo mahakasika ity raharaha ity nandritra ny vanim-potoanan'ny fihibohana ka hatramin'izao. Fihibohana aloha no tena betsaka mihitsy ny olan'ny tompontrano sy ny mpanofatrano. Indrindra fa teo amin'ny resaka jiro sy rano koa mitambatra amin'ilay hofatrano dia mavesatra amin'ilay mpanofatrano ilay izy. Raha tamin'ny confinement zao mety folo anatin'ny herinandro. Nandritry ny fihibohana, misy ireo tompontrano no mifandamina amin'ireo mpanofa amin'ny fandoavana ny hofatrano. Ho an'ity toerana fanaovam-bola iray ity ohatra, nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompontrano ary nahemitra ny fotoana fandoavana ny hofatrano. Rehefa tonga kosa ny fotoana, tsy maintsy mamoaka vola paosy izy ireo hamenona ny vola. Zay mpanofa ny eto dia mandoa hofatrano foana zay, mandoa normal foana. Fa afaka niandry kely kosa aloha izy dia ny hofatrano tsy nietsika fa iny foana. Nefa ny sabotsy izay no tena matetika ny tena be olona be foana dia fa tsy nanina fa naloha foana ny hofatrano. 22 dia izay foana, 22 foana, 22 foana. Fa afaka raha ohatra ny izy tsy voaentika kely dia afaka 26 nalona ohatrany. Fa zay koa mamoaka paosy raha ohatra hoe tsy voaentika kely izy tamin'ilay confinement iny dia mamoaka paosy zay. Raha ohatra izy ka mangataka dia manaiky izay. Tena maro raha tony mangataka ohatra manay tonga zao ny loatra amenay ozy izy amin'ny 15. Tonga ny 15 efa amin'ny oty tsy mivita an'izay jiro hofatrano iray volana nefa hofatrano 2 volana 3 volana. Tonga ny 15 tsy manome kory izy. Tonga le 15 dia ianao lasa manontany anazy efa ahoana. Aleo amin'ny 20 fa tsy nandray vola indray izay. Tonga indray izay dia mihemotra ohatr'izay foana dia farany lasa le ohatr'izay foana ny problème. Nandritra n'ity confinement ity izany tena hita mihitsy hoe miasa hirana amin'ny vahoaka. Isan'ny andraikitry ny fokontany ny mandravina ny disadisa sy ny olana eny anivon'ny fiarahamonina ary misy ny fifampirarahana ataon'izy ireo. Ampanatsoina izy anankiroa dia ezahana lama fa raha ny sitrapon'ny tompontrano tonga dia miala eo no eo. Fa izay zany miezaka mandamina foana hoe mba mena fotoana izy mba ahafahany manana an'ilay izy, mba ahafahany mandoa an'ilay izy tsikelikely. Tena misy mihitsy. Misy satria ny tompontrano misy ny sasany tena tsy manaiky alaminao eto mihitsy. Dia tsy maintsy midina makany amin'ny gendarme. Na eo aza ny fifampiresahana eo anivon'ny fokontany izay ataon'ny Rotota, mbola tsy nahatambokany hatramin'izao raha ho an'ity tompontrano iray ity.
zay nefa nanao fifanarahana zay rehefa de tratrana ihany le olona hoe teo ena ninonareo no tonga de nitsoaka fa tsy nitenanay de nakany amin'ny fokotany zay mifampiresaka hoe tsy maintsy mandoa alofatrano de indrindra moa fa nifatrano azy leferinay fa nijiro mata am'izay jiro 5 volana antany amin'le olona satria niemitra foana nefa le olona amin'io mpanjaitra de lasa mora ihany ary ny jirony raha jiro 5 volana 5 alina sara etsy ny anjarany tamin'izay de io jiro ny tena nampanaina hoe io tsy maintsy ho aloha foana fa nifatrano ny afaka mandefitra de nanao fifanarahana zay fa tsy maintsy andohan'io jiro izy anatin'ny 2 volana mandraky ty nefa ny androany efa bolana lasa zay tsy tonga tsony le olona iverina andohan'le jiro miresaka ny amin'ny fokotany zay hoe ahoana zany ny tokony ataonay lasa zay foana ny ampandoavin'ny fokotany vola mila manome volonareo any anjehana an'le olona nefa zay tamin'ny voalohany nanome droit. Raha ny loharanom-baovao teo anivon'ny Zandary misy endriny vaovao ny afetsen'ireo mpanofa trano. Ny mpanofa indray no mampanofa ny trano izay ipetrahany ary lasa avy-roeny ny ofan'izany. Tranga iray miteraka olana maro tsy vita eny anivon'ny fokotany sy ny komuna intsony miakatra hatreny amin'ny fitsarana. Raha ny ady tany no isan'ny raha mafana teo anivon'ny fitsarana teo aloha tsy latsa-danja amin'izany amin'izao fotoana izao ny resaka fitakiana hofatrano sy ny trosa. Nidina kosa ny andafosan'ny tatsany vokatra poireau ao amin'ny komuna ambanivohitra Ambohijanaka. Tafidina hatrany amin'ny 3 ariary ny ray fatorana amin'ny izany. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny komuna mamatsy poireau sy legioma maro an'Antananarivo ny eto Ambohijanaka. Raha Tanitsamaro no mivelona anatin'ny fambolena izay. Velotaraina ny ankamaroany manoloana ny fitotonga ny vidin'ny vokatra indrindra atao anatin'ny fihibohany. Araka ny fanazavana, nidina avy sasaka ny andraisan'ny mpiantoka ny vokatra. Misy fatorany amanentana kely le poireau dia taloha izy ohatrany teo izany zao tena hoe mora. 3 arivo, 4 arivo. Dia zao izany zao mba ohatrany efa lafo 7 arivo ny ray entana aloha zao. Mba nanomboka hatramin'ny van'ny lalana izany fa raha mbola midy indray ny lalana mety mbola mora be indray arany entana. Satria io entana io keny indray poireau ahondrana fa tsy dia lanintsika eto fa misy ahondrana io poireau na karaoty io ary. Dia raha vao eto amintsika eto manodidina eto ihany nefa io dia ohatrany tsy dia afaka mihitsy vidiny entana fa mihena lafo mora be. Manomboka miverina amin'ny laona ny vidin'ny vokatra hatramin'ny analefahana ny fipetrasakana ifehezana ny valana aretina. Manaitra ny fitondram-panjakana trany araka izany ny tantsaha hijery manokana azy ireo manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny sehatry ny fambolena izay efa manomboka tsy azo ombokany noho ny amaroany ny fandaniany. Inona zavatra ataonareo? Miava azy zay satria tsy mety hatry ty dia avy eo avabaina. Zay vao azo asiana zezim-bazava tsy mety. Asiana zezika rehefa vao avavo ohatr'izao. Tsy mety io rehefa vao tonga dia hoe ho avaina fotsiny. Ka tsy maintsy ho asiana zezika izany hanamaitso anazy le sisana. Le fambolena aloha zany tsisy tombarotra moa tsy hita hoe ho kôtiana hoe ohatrinona zany ny lany. Fa zany hoe efa asan'ny tena zany le izy dia io mifameloma tena dia tsy maintsy manao foana ianao. Satria izy indraindray mba sendra lafolafo, indraindray sendra mora, indraindray ianao marikatoka, indraindray mba mahazo tombarotra kely. Andravoahangy namotana Sanozibe no amarotany tantsahany vokatra raha ny poireau avy eto Ambohijanaka. Miamafy ny olana sedrainy tantsaha mandra-pahatongavany vokatra eny an-tsena. Ankoatra ny fikarakarana izay tsy maintsy nandaniana fotoana manokana manoloana ny fiantraikany fiovaovan'ny ny toetry ny andro sy ny fahasimbana ateraky ny biby mpanimba voly. Manjaka ny fangalarana ny vokatra, ny aratsy ny vidim-bokatra ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministera tompon'andraikitra. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho fanomezana sehatra ireo ankizy ao anelanelan'ny 12 hatramin'ny 14 taona avy amina fianakaviana tena sahirana nefa manana talenta amin'ny tontolon'ny baolina kitra eny anivon'ny fokontany amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo. Isin'ny tetikasa ifantenana azy ireny fanampanazavana. Projet solidaire moa zany tena izy hoe mitady tanora mana-talenta mba hampinay mba ho tafita amin'ny fiainana ao anivon'ny baolina kitra. Ny tetikasa ty moa zany dia hoe olona kisy sahirana tena jerena. Amin'izao fotoana moa zany atao an'ilay CAN reny
dia efa betsaka le baolina kitra zany lasa feno daholo ny école de foot nefa betsaka ny ankizy tsy manana enti-manana hidikana ny école de foot nefa manana talenta. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny any Frantsa ny sokatra nanomboka androany ny toeram-pisakafoana ireo toerana fanaovana fanatanjahantena sy hetsika maro samihafa fanadina. Dans la capitale de la gastronomie, miditra ao anatin'ny dingana fahatelo amin'ny fanatanterana ny paikady iverenana amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny any Frantsa nanomboka androany niverina ny sokatra ireo toeram-pisakafoana, ireo toeram-panaovana fanatanjahantena ary ireo efitrano fanaovana hetsika samihafa ny toerana. Voafetratra amin'ny 20 isan-jato kosa ny fandraisana ireo mpanjifa amin'izany. Nanamafy ny tompona andraikitra fa mitohy ny fanarahana ireo fepetraram-pahasalamana na misy aza ny fisokafana. Eo ihany koa ny fandraisana ny anaran'ireo mpanjifa isoroana ny fianaky ny valanaretina. Etsy ankilany, nihemotra hatramin'ny 12 alina ny tsy fahafahana mivezivezy na ny couvre-feu any Frantsa raha toa ka hatramin'ny 7 alina izany teo aloha. Mifarina ihany koa ny fanatanterahana ny teletravay ny antoerana na eo azy izany fepetra-mipetraka ny fampanajana ireo fepetra sakana ho an'ireo orinasa. Ankoatra izay, natomboka androany ny fametrahana ny passe sanitaire izay ahafahana mandray anjara amin'ny hetsika famoriam-bahoaka mihoatra ny 10 isa. Raha ny fampitam-baovao, ireo olona vita vaksiny tao anatin'ny 2 herinandro sy ireo olona voamarina tao anatin'ny 420 ora farany fa tsy mitondra ny valanaretina no afaka misitraka ny passe sanitaire ny antoerana. Bref, presque un retour à une vie normale. Dia izay mamana vaovao tamin'ity andro andian-kasany nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. la 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.